atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Falifaly sady ravoravo magnano mbola tsara korialy tsika jiaby tompoko lahy sy tompoko vavy magnaraka manjoy mitandregny tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry Maria mamitsika ity. Miarahaba sahady na tratrany Noely atsika jiaby ary miarahaba ihany koa tratran'ity fety masina fety ankalazantsika ny taomba vao ny taogno voalohany vaovao amin'ny ity taona 2024 ity. Ny antiny eglizy magnerantany dia mankalaza fa i masina Maria RENIN'ANDRIAMANITRA dia renin'Andriamanitra sy mpanjaka vavin'ny fiadanana izy. Izy ilay niteraka ilay mpanjaka mpifehy ny tany aman-danitra mandrakizay. Arak'izay ny fampianarana hoentin'ny son excellence Monseigneur archevêque Benjamin Marc Caramarson amintsika rehefa aveo magnoloana ny fankalazana nyty fety inyanty dia raha ny fampianarana torohevitry torolalana masoa dia noraisina avy ao amin'ny boky fanisana sy taratasin'ny masindapoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Galasia ary indrindrandrindra ny evanjely masina nosoratan'ny masindaly Lioka. Mampitodika antsika misy kokoa ny amin'ny fandrepahalemana, fiadanana, fifankatiavana, fampitsimbinana ary ny fifikirana marigny amin'Andriamanitra ilay mpamonjy antsika. Arak'izay ny ary ny fampianarana dia hoenao antsika, iainantsika, ampiarintsika amin'ny fiainantsika, n'aiza ny toerana misy antsika amin'izao fotoana izao indrindra amin'izao taona vaovao izao ary. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, boky fanisana nalaina ao amin'ny toko faheniny. Tamin'ny zanandro zany dia niteny tamin'ny Moizy ny Tompo nanao hoe mitenena amin'ny Arona sy ny zanany hoe itsodrano ny zanak'Israely ianareo dia anao aminy hoe hitayanao sy iaranao aneny Tompo. Ampamirapiritra ny taviny aminao sy amindrafo aminao aneny Tompo. Ananatra ny tavany aminao sy anome fiadananao aneny Tompo. Dia izany no ametrahany ny anarako amin'ny zanak'Israely ary izaho itahy azy. Izany ary ny teneny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra.
Vaky teny masina faharoa, taratasy ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Galasia. Nalaina ao amin'ny toko faefatra. Ry kristianina avana, rehefa feno ny andro, dia nirahan'Andriamanitra ny zanany, nateraky ny vehivavy sy nateraka teo ambanin'ny lalàna, mba anafaka izay teo ambanin'ny lalàna sy andraisantsika ny fananganan zanaka. Ary noho ny mahazanaka nareo, dia nirahan'Andriamanitra ho ao anatin'ny fonareo ny fanahy ny zanany, ka miantso hoe Aba, Ray. Koa tsy mpanompo intsony ary ianareo fa zanaka, ary rehefa zanaka dia mpandova koa no nataon'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorina ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, Ombatsika mianakava ny Tompo, ho tanteraka tokoa ane izany. Evanjely masina nosoratan'ny masinday Lioka, voninahitraneo anao ry Tompo. Tamin'izany andro zany dia nandeha aingana nakany Betlehema ny mpiandry ondry, ka nahitany Maria sy Josefa ary ny zazakely nandra amin'ny finanam-bilona. Ary efa nahita izy ireo dia nampiely ny teny nolazaina taminy ny amin'izany zaza izany. Ary zay rehetra nandre dia gaga avokoa tamin'izay nolazainy mpiandry ondry taminy. Fa i Maria kosa
nitadidy izany zavatra rehetra izany ka nieritreritra azy tao ampony. Ary nody ny mpiandro iondry ny dera sy nankalaza Andriamanitra noho ny zavatra reny sy hitany araka izay nolazaina taminy. Ary efa afaka ny avaloan'andro ka nofirana ny zaza dia natao hoe Jesoa no anarany araka ilay nataony anjely fony tsy mbola nitorotoroiny natao ankibo izy. Izany ary ny teniny Tompo dera neo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala ho ansika kristianina katolika dia efa ny fampiarahaba sy ny fampirarisoa isika olo raika ziaby taoriana ny fankalazana ny Kristy mpanjaka, satria ho ansika tokoa dia eo no manomboka ny taom-baovao araky ny namaritany liturgiady, satria io no alahady voalohan'ny fiaviana ka anomboasika araky ny voalaza teo ny taom-baovao liturgika. Ka efa mamakivaky ny taona vaovao sika zany, ary zay raha teo moa ny taona pastoraly ihany koa, kanefa araky ny averimberitsika matetika koa na dia sy anisan'izao tontolo zao azy sika isika kristianina dia ho anivon'izao tontolo zao mba ho famantara-pamonjena mizara ny manta sy ny masaka amin'ny vahoaka manodidina azy, ka ankaravoana ary ankafaliana no iarabako ansika ziaby olo raika amin'izao voalohan'ny volana janoary fankalazana any Masiny Maria renin'Andriamanitra. Sy kisendrasendra no mahatonga ny eglizy mametraka an'ity voalohan'ny volana janoary ty anomboasika ny taona ho fankalazana ny Masiny Maria renin'Andriamanitra. Ka izao indrindra ary no andro sara ho fampirarisoa ho asika, ary amin'ny maharay aman-dreny dia ankafaliana tokoa no angatahako ny sodran'Andriamanitra ho sika tsiraikiraiky, ho an'ny fianakaviana eglizy kely, ho an'ny communauté tsiraikiraiky, ho an'ny fikambanana sy firohotana tsiraikiraiky, ho an'ny voamieran'asa sy ny komitiny eglizy sy ny fitantanana ny fiainan'ny eglizy ary ny diocese manontolo na kristianina na sy kristianina, ary indrindraindrindra ho an'ity tanindraza sika ty ka nisodran'Andriamanitra tokoa ny anenika ny fiainantsika, ka na inona no ataosika dia fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Ka raha manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isika dia izay nitondrantsika amin'ny tena fiadanana marina tokoa, ary izay fiadanana zay no rarina eo anivosika mandrakariva. Ka izay no nahatonga ny Papa Ray Masina amin'izao fotoana ny fanomboan'ny taona, tahaka ny nataon'ireo Papa nifandimby taorian'ny Konsila Vatikanina faharoa, zay araky ny efa fantatra sika araverimberitsika tokoa fa iny Konsila Vatikanina faharoa dia nametraka ny eglizy ho fahazavana sy fanilo ho an'izao tontolo zao ary fampizara ny manta sy ny masaka. Ka amin'ny ty taona ity, amin'ny ty fanomboana ity, ary amin'ny taratasy firarisoa voalohany ataon'ny Papa Léon XIV dia napetraky ny mazava sara ny afatra engany ho fandriam-pahalemana zay entina manorina fiadanana, zay entisika manorina fandriam-pahalemana sy ampiasana
fitaovam-piadina naovinanaoviana ary fiadanana entina manorina fandriampahalemana misy soroka herisetra sy fanilikiliana. Ataoko fa afatra lehibe izany amin'izao fanomboan'ny taona izao, zany hoe raha mitady fiadanana isika ka izay gnirisika de oka anorina fandriampahalemana zay sy ampiasana fitaovam-piadina ary fiadanana ao anatin'ny fisoroana ny herisetra izay. Programa lehibe apetraka ny Papa Léon fa-14 amin'izao vanim-potoana zay tena azo lazaina mavesatra amin'ny toerana maro isan-karazany zao. Ka izay indrindra ry kristianina ava-malala, raha mifampirary soa ary sika de oko ho lavitra ny herisetra, ho lavitra n'izay ezaka amin'ny fampandria-tany amin'ny alalan'ny fitaovam-piadina fa oka araky ny nampianarin'ny Papa François aoka amboly fifamelan-keloka sy famindrapo isika raha mikasaka an'izay fiadanana izay, ary aoka anorina tetezana toy zay rindrina mampisaraka ka ezaka irisika tao ary fa indrindra isika amin'izao fanavozana hatrany fotony zao. Raha tisika tokoa ho isy fanarenana eto amin'ny firenesika ka ho isy ny fitoniana marina tokoa de oka amboly fifamelan-keloka sy famindrapo ary anorina tetezana fandraisasika toy zay anangana rindrina fampiserahana. Ka izay indrindra no tiana ampitaina amintsika ary amin'izao fanomboany taona izao. Maninona tokoa moa araky raha iverenana kely ny afatra ny Papa Léon fa-14 teo, maninona moa no mibanjina manokana mikasika ny fandriampahalemana? Ny antony de sotra ihany, samy maniry sy misy korontana ary iaina ampiadanana n'olombelona. Ka vavaka izay erana amin'ny Masin'i Maria renin'Andriamanitra, renin'i Jesoa zay mpanjaka ny fiadanana, ka i Masin'i Maria zary renin'ny fiadanana. Izy tokoa ivavaka ho an'izao tontolo zao mba hanjaka tokoa ny fiadanana. Io raha teo moa araky ny voalazasika teo no afatra naverimberin'ny Papa ary amin'ny fisehoan'ny Masin'i Maria fandrindra tany Fatima dia averimberiny izay ka ivavaka ho an'ny fiadanana eto anivon'izao tontolo zao. Sy ho isa nefa zay fiadanana izay raha sy miova ny fosika, zany hoe mibebaka isika. Ka okary ho sapasika fa mila fibebahana izao andro misy korontana esieroa ireo ary ity fiazakazana amin'ny fanorenana fitaovam-piadina ity. Ka raha isoroka ny herisetra sy ny fanilikiliny isika de oka araky naverisika teo amin'izao fanomboan'ny taona zao ary mandritra ny taona mifandimby amboly fifamelan-keloka sy famindrapo isika. Ry kristianina hava, ny vaky teny voalohany androany raha teo dia manamafy an'izany rehetra zany ao amin'ny bokin'ny fandrotsana, ho indrindra ny bokin'ny fandrotsana. Hitay anao sy hiaro anao aneny Tompo, ampamirapiratra ny tavany aminao sy hamindra fo aminao aneny Tompo, anandratra ny tavany aminao sy hanome fiadanana anao aneny Tompo. Ka izay indrindra aokary ho raisika izany afatra sy sodrano avy amin'ny vaky teny voalohany zany. Zava-mahery ary vasy eo amin'ny fiainana tokoa manko ny sodrano hoy ny razana. Ka angatahasika ny sodranon'Andriamanitra ho antsika sirairay ary angatahasika ho an'ny firenesika, ho an'ny fianakaviasika, ho an'ny tanànasika, ho an'ny diosesika, ka anjaka ao amin'sika tokoa ny izay sodranon'Andriamanitra izay. Fa indrindra moa ao anatin'izao ferandi amin'ny synode fahafito izao sika, ka raha ny nonana faefatra zay etresika zao no asongadina dia ny hoe fianakaviana mandray an-tanana, ka azo lazaina fa fampivondronana ny FDB rehetra ny ivelomany ny maha olon-dehibe amin'ny finoana sika.
ry kristianina havana, izao tokoa ary ny taona tsara, izao tokoa ny taona njina ho asika rehetra fa indrindra isika vita batemy ka iraina isika anatanteraka n'izay afatra apetraka ny sinoda zay mba sy slogan fosiny fa ivelomantsika eo amin'ny fiainansika andavanandro samiary isika ry kristianina havana, isika tolagna ho eo ve vita batemy iraina manorina eglizy, zany hoe ny fianakaviamben'Andriamanitra, eglizy tranon'Andriamanitra, ka samy ezaka isika ametraka tontolo iainana mba ho tontolo iainana ampivelatra sika tokoa, ka ho tanteraka izany raha samy miezaka isika ho piaro ny tontolo iainana, ikolokolo, iverina amin'ny vocation sika araky naharen'Andriamanitra sika, ka zary ho fanantenana amin'ireo manodidina sika. Ry kristianina havana, ny eukaristia ny loharano sy fototra mamelona ny finoasika ka mba ho mpamafy fiadanana sy fanantenana koa isika, ka ho tontolo iainana hitondra fiadanana tokoa ny misy asika, ka ny tontolo mpiainansika vokatry n'izay tontolo iainana mitondra amin'ny fivelarana, ary zay le diocese maintso anjakan'ny rariny sy ny isiny, ka hitoetra ao amintsika tokoa ny fifankatiavana, ny fihavanana marina, ka ny fifampirarisoa ataosika izao anampy isika irosy lalindalina koa amin'ny fametrahana an'izay tontolo fiainana ampanjakasika ny rariny sy ny isiny zay, ka ahafahasika mifanasoa sy mifampisimbana. Ry kristianina havana, sy ela isika ny nankalaza ny fetin'ny fianakaviana masina teo ampanakatonana ny varavarana masina, ka ny varavarana masina araky ny lazaitsika no mikatona fa ny mahampivahiny ny fanantenana sika, fa indrindra moa amin'izao vanim-potoana sarotra zao zay maro ny very fanahy mbola velona, dia aoka hitoy raha nyzao tolo zao ny very fanahy mbola velona, atsika kosa araky ny averimberisika manana ny Jesoa izay sy miova ho maly an'io ary mandrakizay, ary izy no lalana sy famarinana ary fiainana, ka sy very tondro arahana isika fa mazava ny lalana zay andehanasika sy iainasika eo amin'ny fiainasika mandrakariva, ka irosaka amin'ny fianakaviana tsirairay aneny sodran'Andriamanitra, ka ho tontolo mpiainana anjakan'ny fiarahamonina mifankatia sy fianakaviana mifankatia izao taom-baovao ny 2026 izao. Ry kristianina havana, raha isika olo raika ziaby vita batemy tokoa dia andrafitra tontolo-pinoana misy an'Andriamanitra, dia hitondra fiadanana tokoa ity taona ity. Engane ho tontolo-pinoana anjakan'Andriamanitra tokoa ity taona vaovao ity, ka amizay raha Andriamanitra eo anivon'ny fiainantsika sy ivon'ny fiainansika, dia miova ny fizerisika, miova ny fomba fiainansika, miova ny fomba fanatanterahsika ny asasika rehetra, ka manao ny asan'Andriamanitra isika, ary araky ny averimberisika matetika raha manao ny asan'Andriamanitra isika, dia Andriamanitra nao ny asa sika, ary lavorary ny asa ataon'Andriamanitra, satria lavorary Andriamanitra, ka izay no mitondra atsika amin'ny tena fiadanana marina ka azahosika nasambarana. Ry kristianina havana, sy magagary raha apetraky ny eglizy amin'izao fanomboan'ny taona izao ny fety fankalazana ny Masiny Maria renin'Andriamanitra, mba ho modely ho antsika renin'Andriamanitra i Masiny Maria, satria Andriamanitra Jesoa, ka izy ivavaka ao ansika, i Jesoa ny mpanjaka ny fiadanana, izy ny fihavanana ka ampiavana asika, ka ilay fihavanana nentin' Jesoa nitondra fiadanana ho ansika araky ny afatra ny Papa amin'izao voalohan'ny volana janvier zao, sy araky ny hevitry n'izao tontolo zao zay, fa nan'izao tontolo zao ny fandriampahalemana dia amin'ny alalan'ny herisetra sy ny fitaovam-piadiana sy ny fanjakazakana no heverina ampisy ny fandriampahalemana araky ny afatra ny Papa, nefa dia mifanohitra an'izay satria ny fanetretenan'i Jesoa ilay sy nanota nefa nanaiky ho fahotana, ary namasika ny fahotansika rehetra teo amin'ny hazo fizaliana, izy no hitondra fiadanana raha raisitsika ho eo amin'ny fiainansika, izay zany no fehipetra goavana indrindra hitondra amin'ny tena fandriampahalemana sy ny fiadanana ny fandraisasika ny Jesoa eo amin'ny fiainansika, ka raha mandray an'i Jesoa isika dia midika zany fa mahafoy tena
mahataka azy ka raha mahafoy tena isika dia mirodina ireo rindrina fisarahana fa izoro kosa ary iorona kosa ny tetezana mampifandray asika ka raha efa mifandray isika dia fanasoa ifampisimbana ka ikasaka ny soiombonana ka izay no lalana hitondra atsika amin'ny tena fandriam-pahalemana ary hitondra amin'ny tena fiadanana ka irahasika mivavaka amin'ny masiny Maria izany. Izay no mahatonga ny papa fandrindra moa ny papa Masinday Paul fahenina izay nanomboan'izao fankalazana ny andro ny fandriam-pahalemana amin'ny 1er janvier ka nametraka ny fetin'ny masiny Maria RENIN'ANDRIAMANITRA amin'ny 1er janvier izao 750 taona lasa izay ka izy masiny Maria renin'i Jesoa mpanjakany fiadanana no ivavaka ao asika ka ahatonga asika ametraka an Jesoa koa eo anivon'ny fiainansika ka hitondra amin'ny tena fiadanana araka ny afatra ny papa amin'ny voalohan'ny taona izao arakaraka ny fampanjakasika an Jesoa amin'ny fiainansika no ampanjaka ny fiadanana izay tena tian'ny Kristy de ny fahanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra ary zay ny dikany hoe mametraka an Jesoa eo amin'ny fiainansika ary zay ny nataon'ny masiny Maria nanao eny izy nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ka tonga olombelona teto anivosika lay mpanjaka ny fiadanany ty Kristy ary navoy ny ainy ho fanavotana asika ary de zay ihany koa ny lalana mitondra atsika amin'ny tena fiadanana sy mifandriam-pahalemana ry kristianina havana aokarisika vonina anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra mandritra ity taona vaovao ty ka vaovao izy amin'ny ezaka ataosika ametraka an Jesoa eo anivon'ny fiainansika vaovao izy satria i Jesoa no entisika anjaka amin'ny fiainansika ka raha i Jesoa no anjaka eo amin'ny fiainansika dia anjaka ny fiadanana. Andro ny fandriam-pahalemana tokoa ny androany ny papa Paul fahenina araka ny voalazasika teo no ny safidy ny voalohan'ny taona ho taona ny fandriam-pahalemana taorina ny ady lehibe faharoa zay nampiotakotaka an'izao tontolo izao ka nahatonga ny olona rehetra nangetaeta fandriam-pahalemana ka vokatry ny konsily Vatikanina faharoa izay nametraka an'izay fifandraisan'ny eglizy eo anivon'izao tontolo izao na de isan'izao tontolo izao aza izy ka manana adidy asika maha-kristianina asika sady hitondra an'izay hevitra ny fiadanana izay sy ny hevitra fosiny fa ny fiainana amin'ny fiainana fiadanana ka okary anjaka eo amin'ny fiainansika tokoa i Kristy de iova izao ny fiainansika engany ny sitrapon'Andriamanitra no ezahasika tanteraina ka amizay ikasaka mandrakariva ny soiombonana asika ka ilay fifampiarabana sy ny firalisoa ataosika amin'izao fiandon'ny taona izao ane anampy asika ikasaka ny marina satria io no mitondra asika amin'ny fahaizana mampanjaka ny rariny sy ny hisiny ka hitondra asika amin'ny fiadanana marina tokoa ka ho lavitra ny kolokolo isika ary ho lavitra amin'izay manapotika ny fifandraisasika dia ny lainga sy ny fitapitaka zay avy amin'ilay rasy dia ny demony avy nankalaza ny jobily sy ny kongresy eukaristika isika ka vita batemy ka iraina ho misionera anorina eglizy tranobe Andriamanitra ka ho taranaka mpanorina tokoa fa indrindra amin'izao taona vaovao zao mila fiovampenitra mahery-vaika zany rehetra izany ka aokary ho tanteraka amintsika tokoa ny afatra ny papa Léon fa-14 fa raha miona amin'ny Kristy isika araka ny voalaza ny papa fa-14 zay miona marina amin'ny Kristy sy maintsy miova ary mampiova ny manodidina azy ka ny raha misy ary firarisoa amin'izao fanombohan'ny taona 2024 zao de engany iona marina amin'ny Jesoa isika aoka tanteraka izany. Amen. Mangataka ny sodran'Andriamanitra ary ho antsika sirairay avy amin'ny toerana rehetra misy asika vonitsika ny anaran'ny Tompo ankalazaina ny Andriamanitra isodrano antsika ny Andriamanitra mifanjavatra rehetra Ray Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika
fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.